Misedra olana amin'ny tsy fahampian-drano amin'izao fotoana izao ireo tantsaha eny amin'ny boriborintany faha-enina. Fotoana efa tokony hampidirana rano tokoa izao ho amin'ny fambolem-bary saingy tsy maintsy ho tara noho izany. Vitsy sy marivo ireo tatatra mamatsy ny tanimbary mirefy 2.70 hektara eo ka tsy maintsy amironina toha-drano vaovao. Tao anatin'ny fifamorian'ireo solontenan'ny mpamboly isam-pokontany nanapahana ny tokony atao amin'ny fiarahana hampidirana sy ho fiaraha-mientana amin'izany toha-drano izany. Nitondràn'izy ireo fitarainana manokana ny solombavambahoaka'ny boriborintany misy azy ireo, Horace Rasoanoromalala, ity farany izay namelela vola hanjifanany azy fisaka sy fitaovana ilaina amin'ny voatra toha-drano. Io tsy fidiran-drano io dia maro ny antony. Voalohany amin'izany misy tatatra ary nosy vavakary izay notapena an'ireo sonoana azo ny tany, nefa io tatatra io no tena anisany tena manondraka ity tanimbary izay mirefy 172 hektara ity avaratry ny firaisana Ambohimanarina ity. Efa nisy hetsika natao tamin'ny herinandro satria dia mifangaro ny ranony tsavony avy eo amin'ny basaina nosy vavaka sy ny rano madio tsiririny kely izay avoaka an'ilay tatatra efa notapenana io. Dia ireo lehibean'ny mpamboly izay mpitantana izany rano izany no nanosika ny hevitra hoe raha toka misy barazy raindray apetraka eo ampovoany tanimbary eo izay ny rano tonga any dia mivarina any amin'ny canal cogénal dia hiparitaka ihany ny rano. Dia izay ny tolo-tanana natao androany hoe nomena ny planche 10 sy ny boaron 10 izay heverina fa havita ilay barazy anakanana ny rano mba hiparitaka aty amin'ny tanimbary. Efa nisy ny fitaterana ireo olana teny anivon'ny tompon'andraiki-panjakana isan-tsikajiny saingy tsy mbola hita hatreto izay tena valin-teny, hoy ny solombavambahoaka Horace Rasoanoromalala. Heverina kosa fa avahan'ny olana ny fanalalinana ireo tatatra manodidina, sarotra atao raha tsy misy ny fandraisan'andraikitry ny sampam-panjakàna miahy izany. Ataony curazin'ny canal cogénal, ataony curazin'ny canal andrian-tany dia manana rano en permanence ao anatin'ny tatatra ny mpamboly ary azo avily mba ho aty amin'ny fambolena amin'ny fotoana ilana azy. Fa amin'izao fotoana izao dia tsisy rano mihitsy azo ny mpamboly ho avily satria dia efa mila hitovy ny tatatra sy ny tanimbary dia sarotra dia sarotra ho an'ny Ambohimanarina ny amboly. Fantatsika nefa fa tena loza ny tatahon'ny Ambohimanarina zany ny ranobe sy ny ranorana.